ny tompoko dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratra izao tolakandro mahafinaritra izao aty amin'ny faritra Haute-Savoie misy anay dia ny tanànan'ny Annecy zany izay manatanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena hoy Jesosy fa izay tsy mety mino no elohany. Dia tena izay rehetra mahatsiaro teny entaniny ianao mandehana torio ny tenin'Andriamanitra amin'ny herinao amin'ny fonao amin'ny fitiavanao fa izay ny ilain'i Jesosy mba hitadiavana ny ondry very satria raha misy mpanota anankiray mibebaka hoy ny soratra masina dia izy fifaliana lehibe any an-danitra any. Iloza ny 7:70 fa lasa izy nitady an'ilay anankiray very ary rehefa hitany iny dia hanao fifaliana lehibe izy izany koa no andrasan'ny tompo amiko sy aminao ka dia mahireza matanjaka mba tsika ny tompo. Androany dia te-hisarika ny sainao manokana ko mikasika ny tenin'Andriamanitra araka amin'ny tenin'i Jesosy hoe midira amin'ny vavahady eto ianareo izy fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka be no makany fa tery kosa ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy ary ao anatin'izany dia fotoana zao izay iatombohan'ny fitsaran'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao fa tsy maintsy ho avy zany fitsaran'Andriamanitra zany, tsy maintsy ho avy ilay andron'i Jehovah fa izay tena vonona, izay tena manapa-kevitra, izay tena mandray an'i Jesosy zany no vonjena ary izay olona ho vonjena zany ry havana tsy hoe rehefa tonga tokoa ilay fotoana izay vao hoe ho vonjena sa tsy ho vonjena fa amin'ny fotoana izay andrenesanao ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao raha eo anao no manapa-kevitra, raha eo anao no mandiny tena, raha eo anao no tena matsiaro hoe tena nandray an'i Jesosy ny ovafo ary tena nateraka indray mandray ny fanahy masina dia anisan'ilay ho vonjena ianao fa aza miandry mihitsy eo ka aloha rehefa tonga izany fotoana izany dia ho hita eo ihany fa amin'izao ry havana dia miantso antsika ny tompo miantso anao Andriamanitra mba handova ny fiainana mandrakizay ary ny tena zava-dehibe izay tokony ho fantatritsika kristianina dia izao hoe eo amin'izay fotoana izay andraisanao an'i Jesosy izay, eo amin'izay fotoana izay hibebahanao izay eo Andriamanitra manisy tombo-kase ny fanahy masina, ny olona handova ny lanitra zany eto ambonin'ny tany dia efa voahisy tombo-kase fa tsy hoe rehefa any dia ho hita eo ihany. Inona moa zany tombo-kase zany? Samy misy tombo-kase ry havana na ny olona an'Andriamanitra na ny olona tsy an'Andriamanitra, any Satana. Ny olona any Satana raha voalazany amin'ny Apokalipsy 7:12 any dia ho asian'ny lay Biblia tombo-kase amin'ny 990 na 666 ho asian'ny tombo-kase izay anazy rehetra. Niza mandray an'izay tombo-kase an'ny Satana izay dia any amin'ny fahaverezana izy fa ny olona kosa izay mino an'i Jesosy dia asian'Andriamanitra tombo-kase an'ny fanahy masina. Ho jerentsika kely momba an'izay tombo-kase izay ao amin'ny Ezekiela 5:7 vakitsika izay amin'ny anaran'i Jesosy dia arao tsara satria eo Andriamanitra zany misy endrika anankiray manambara hoe manisy tombo-kase ny olon'ny masina Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niantso tamin'ny feo mahery teo anatrehako Jehovah ka nanao hoe manakeke nareo ry mpiambina ny tanàna ka samy mitondra ny fiadina eny an-tanany avy hoeto mandringana. Ary indreo nisy lehilahy enina avy tany amin'ny lalana makany amin'ny vavahady ambony izay manatrika ny avaratra sady samy mitondra ny fiasany fanoritoroana teny an-tanany avy izy. Ary ny anankiray tamin'ireo dia mitafy rongony fotsy sady nisy fitoeran-drano mainty ny mpanoratra teo am-balahany. Ary niditra izy ireo ka nitsangana teo anilan'ny alitara varahana ary hoy Jehovah taminy mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema ka asio marika ny andrin'ny olona izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Eo zany le hoe asian'Andriamanitra marika ny andrin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe mandehana manaraka azy ianareo amaky ny tanàna ka mameleza fa izay olona misy ilay marika ihany no azaka asiana ary atombohy hatreo amin'ny fitoerako masina izany raha nanomboka nanisy nandringana zany ireo anjely ireo dia natombo ny tao amin'ny tempolin'Andriamanitra izany. Dia manamarina an'izany ry havana miteny ao amin'ny Petera voalohany 2:4 ny 9:17 dia manambara amintsika mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tonga ny andro itombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary raha mitomboka amintsika zany dia hanao ahoana kosa ny efaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Zany ry havana no hiantsoana antsika samy mandray an'i Jesosy ianao. Inona ozy izy ianao zany tombo-kase zany
tena mazava ny tombo-kasery avana. Efesianina toko voalohany. Efesianina toko voalohany a, andininy 7:12. Zao ny tombo-kase izay anaovan'Andriamanitra marika atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aminy koa ianareo rehefa rehinareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany ny santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Izay olona nino ny filazantsara ozy izy nasian'Andriamanitra tombo-kase ny famonjena dia tsy inona izany fa ny fanahy masina. Manana ny fanahy masina ve ianao? Mino an' Jesosy ve ianao? Vao hisy tombo-kase ianao. Tany mafy ny finoanao fa maro be ny andrombaka an'io ka sao dia sanatria maneniny tsika riavana ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra ary ho asy ianao kosa mba ho anisan'ilay rehefa tonga ny maraina ozy nira hisy hazavana be ka maneno ny trompetra an-danitra dia ho antsoina ny anarany dia ho any koa ianao ho any koa isika manana an' Jesosy isika tsy maintsy tafita.